Andriamanitry ny fahatsarana ihira ho anao aho. Feno anao ny vavako mipololotra avy ao am-po ny anaranao no azan-dratro irahao ny herinao nanositray itory anao hitondra havo ny anaranao. Halleluja, halleluja, tsary anao. Halleluja, halleluja, tsary anao. Ny antonirako sy fahavelomako dia anao iray mandraky izay. Ny antony velomako sy ny antonirako dia anao tokoa. Dia ny antonirako sy fahavelomako dia anao iray mandraky izay. Ny antony velomako sy ny antonirako dia anao tokoa. Andriankina ny foko vetsony fanahiko ny anaranao mamelona ny fagagana vitanao ny zavadretra hainao atao tsy haiko ny tirao anao. Halleluja, halleluja, mendrika. Halleluja, halleluja, mendrika. Ny antonirako fahavelomako dia ho anao iray mandraky izay. Ny antony velomako sy ny antonirako dia ho anao tokoa. Ny antonirako fahavelomako dia ho anao iray mandraky izay. Ny antony velomako sy ny antonirako dia ho anao tokoa. Ny antony velomako sy ny antonirako dia ho anao tokoa. Ny antony velomako sy ny antonirako dia ho anao tokoa. Dia mbola fifalianao indray ny mamangy anao miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo amin'ity alahady maraina ity ny fiadanan'Andriamanitra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo ny fampaherezan'ny fanahy masina eo amintsika mianakavy. Fifaliana indray hoe ateo no mitsidika anao mifandray aminao ary
raisiko fahasoavana manokana ny ahafahako mifampizara aminao ny tenin'Andriamanitra amin'ity anio ity. Ho antsika eto Antananarivo manokana dia mbola ao anatin'ny fotoana ny fihiboana isika, tsy manakana antsika nefa zany amin'izao alahady maraina izao hifampizarany tenin'Andriamanitra satria sarobidy loatra amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro tahaka an'izao ny manana fifandraisana amin'Andriamanitra, ary ny fomba hifandraisantsika amin'Andriamanitra amin'ity anio ity dia amin'ny alalan'ny fiainona ny tenin'Andriamanitra, fifandraisantsika amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny. Manasanao ampitiavana azy hiaraka iombona indray ao anatin'izao fotoana izao, andray ny tenin'Andriamanitra isika, andray ny tsodrano avy amin'ny fanahy masina izay ho tononona ho anao sy ny ankonanao anatrehana ny herinandro vaovao indray. Dia hiaraka hivavaka ary aloha isika melohany andraisantsika ny tenin'Andriamanitra. Ry Andriamanitra ranay eo, misaotra anao zahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo satria fahasoavana ny ahafahana manatona anao. Misaotra anao zay ny amin'izao fotoana sarobidy izao mbola anomezanao anay fahafahana handray ny teninao. Ilainay ny teninao Andriamanitra, fiainanay ny teninao, ary androany zay tena te hiteny aminao hoe irinay ny teninao, mampangetahetanay ny teninao, koa mitenena aminay indray ary androany. Vangio zay amin'ny alalan'ny teninao, atsangano zay amin'ny alalan'ny teninao Andriamanitra, fa marina loatra fa rehefa miteny ianao dia miasa manatanteraka izany teny zany, miasa amin'ny alalan'izany teny zany ny fanahinao masina hampahery, hanangana, ampitombo finoana, hanasitrana ny tsiraray avindray. Dia tanterao zany asanao mahagaga zany androany, mba tena ho velombelomin'ny teninao indray any mifanahinay amin'ity androany ity, mba handray ny hery mifanahinao indray any zahay ao anatin'ny fotoana izay handretsana ny teninao indray, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ho anao rery ny dera sy ny aja, ho anao rery ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Amen. Ny tenin'Andriamanitra ovakitsika ary amin'ity anio ity dia ny Jakoba toko voalohany ka ny andininy faharoa sy fahatelo. Jakoba toko voalohany dia horaisintsika ny andininy faharoa sy fahatelo amin'izany andininy soratra masina izany. Zao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe: ry rahalaiko, ataovy ho fifaliana avokoa raha hiara mifakampanahy samihafa ianareo, satria fantatrareo fa ny fizahan-toetra ny finoanareo dia mahatonga faharetana. Ry rahalaiko, ataovy ho fifaliana avokoa raha hiara mifakampanahy samihafa ianareo, satria fantatrareo fa ny fizahan-toetra ny finoanareo dia mahatonga faharetana. Ny voambolana ampiasain'ny Baiboly mahazatra antsika amin'ny dikateny protestanta malagasy dia mandika hoe ataovy ho fifaliana avokoa raha hiara-ny fakapanahy samy hafa ianareo. Fa ireo dikateny hafa dia mampiasa voambolana hafa asolo an'io teny hoe fakapanahy io. Ny dikateny Baiboly katolika ohatra dia mandika azy tahaka an'izao hoe raisy fifaliana avokoa ry kristianina havana, ny fizahan-toetra samy hafa rehetra midona aminareo. Raisy ho fifaliana avokoa ry kristianina havana, ny fizahan-toetra samy hafa rehetra midona aminareo. Ny teny ampiasain'ny Baiboly katolika dia hoe fizahan-toetra fa tsy fakapanahy. Ny dikateny ombonana eto Madagasikara kosa dia mandika hoe ry havako, ataovy ho tretrika tokoa ny tenanareo raha hifandafaran'ny fitsapana samihafa. Raha miresaka zany ny Baiboly eto dia hoe miresaka ny atao hoe fitsapana na miresaka ny atao hoe fizahan-toetra. Ataovy ho fifaliana avokoa raha hiara ny fizahan-toetra samihafa na ny fitsapana samihafa ianareo. Ry havana malala, ndia aloha ho jerentsika hoe inona moa no atao hoe fitsapana na fizahan-toetra, na hoe ahoana ny mety hoendrika isehoniny izany fitsapana na fizahan-toetra izany. Ny
mbola indrana kely dika teny hafa ihany tsika amin'ny baiboly dia andrainy dika teny frantsay indray tsika ny parole de vie dia izao ny fandikany an'io andinin-tsoratra masina io Jakoba toko voalohany andininy faharoa io manao hoe mes frères et mes sœurs chrétiens, quand vous rencontrez des difficultés de toutes sortes, soyez très heureux. Quand vous rencontrez des difficultés de toutes sortes, soyez très heureux. Ny andikany baiboly amin'ny teny frantsay parole de vie azy indray dia hoe des difficultés. Ilay antsony hoe fizahan-toetra zany na fitsapana dia adika ny filazan'ny teny frantsay azy dia hoe difficulté na épreuve. Dikany hoe inona moa ny atao hoe difficulté, inona ny atao hoe raha dikantsika malalaka fotsiny atao hoe difficulté dia hoe fahasahiranana, fahasarotana eo amin'ny fiainana. Mety maka endrika olana zany, mety maka endrika fahasahiranana zany, fahasahiranana ara-bola, fahasahiranana eo amin'ny asa, mety maka endrika aretina zany, mety maka endrika fahorinana deuil. Mety ireo karazana adi-piainana samy hafa zay atrehatsika eo amin'ny fiainana no ambarany tenin'Andriamanitra hoe fizahan-toetra na fitsapana. Tahaka ny olombelona rehetra eto ambonin'ny tany isika koa na zanak'Andriamanitra aza na kristianina aza dia izao tsy afaka miala amin'izany hoe endrika fahasarotana zany ary miara-miatrika amin'ny olona rehetra n'izany olan'izany. Ohatra fotsiny zao olana ara-pahasalamana izay diavina eto amin'ny firenentsika izao manerana n'izao tontolo izao dia ny aretina coronavirus. Tsy afa miala amin'izany tsika kristianina, misy ny voan'izany ary mety misy aza rehefa nisy ny namana mpanompon'Andriamanitra nodimandry noho ny amin'izany aretin'izany. Dikan'izany dia hoe tahaka ny olombelona rehetra eto ambonin'ny tany izay miaina eto ambonin'ny tany dia mety hiatra amintsika izay loza voajanahary, izay aretina, izay olana, ary mety hiainantsika koa tahaka ny olombelona rehetra izany hoe mandalo olana, mandalo tsy fahasalamana, mandalo ady eo amin'ny fiainan'izany. Fa eo indrindra ny tian'Andriamanitra hampaherezana antsika ny amin'ny fomba fijeritsika n'ireny zavatra ireny, ny amin'ny fomba fisainatsika manoloana n'ireny karazana zavatra be dehibe ireny izay atao hoe mety mahazo ny olona rehetra. Hoatsika kristianina dia ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa ireny karazana ady lalovana eo amin'ny fiainan'ireny, izao karazana olana sedraina zao, ny aretina atrehan'izao dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe fizahan-toetra ireny, fitsapa-toetra ireny. Fizahan-toetra na fitsapa-toetra. Izany hoe Andriamanitra zany dia mampiasa ireny zavatra miseho na mitranga ireny mba hizahana toetra antsika. Inona moa ny dikany hoe fizahan-toetra? I Petera dia miresaka ny amin'ny Petera voalohany toko fahaefatra andininy faharoa ambin'ny folo manao hoe azagaka ozy izy ny amin'ny fizahan-toetra mahamay izay mahazo anareo ho fitsapa-toetra. Zany hoe ny olona rehetra zany dia mety manatrika n'ilay ady, mety manatrika n'ilay olana eo amin'ny fiainana dia mety mizaka an'izany. Fa ho an'ny zanak'Andriamanitra dia mety ho ampiasain'Andriamanitra ireny olan'ireny ho fitsapa-toetra. Ry havana malala, ny zavatra fototra anankiray tokony horenantsika mandrakariva: zanak'Andriamanitra isika, mpanompon'Andriamanitra isika. Ny Andriamanitsika, ny raintsika, ny tompontsika dia Andriamanitra tsara. Ny Andriamanitsika dia Andriamanitra mpanao ny tsara. Ny Andriamanitsika dia Andriamanitra mezaka mihevitra izay tsara sy mahasoa antsika hatrany eo amin'ny fiainantsika. Marina hoe ato fa tahaka ny olombelona rehetra tsika, mety ho azo pahoriana, mety ho sahirana, mety hanana olana, mety marary,
fa izao Andriamanitra raha mamela antsika isedra nireny zavatra maro isan-karazany reny, raha mamela antsika hiatrika reny zavatra maro isan-karazany reny, dia zao amatika an'izany ho soa Andriamanitra. Tsy tian'Andriamanitra hoe anatrika olana ianao mba hompitehan'ny olana, azo antoka izany. Tsy tian'Andriamanitra hoe andalo fahoriana ianao mba hamoy fo ka hanaonao foana sanatrian'ny vava. Tsy tian'Andriamanitra hoe mamela anao handalo olana izy na handalo zavatra mafy na ady mafy eo amin'ny fiainana ka ny ahapotika anao na ny ahavery anao. Tsy izany ry havana malala, fa raha mamela an'ireny zavatra ireny Andriamanitra hitranga eo amin'ny fiainantsika, eny na dia hoe ny fahafozana avatiana, fahafozana ava-malala. Ny anahy mantsy eo anatria amin'ny fahoriana dia misy ihany manao dikavilana sy mandray atendrony. Tsetsatsetsatsa tsy aritra indray no mba ampidirako kely an'ity resaka ity. Nahita namana nanoratra tao anatin'ny Facebook tao hoe le mpanompon'Andriamanitra hoe nandrava mpanompon'Andriamanitra maro mihitsy Satana tamin'ny alalan'ilay aretina, ka mpanompon'Andriamanitra maro no efa maty ny coronavirus. Andao tsika andrava ny asan'ny Satana mba tsy hisy tsony zany dia hoe ry havako. Mifona tompoko raha meteny an'izao teny izao hoe Satana ry havana malala dia tsy manana fahefana hamono hahafaty mpanompon'Andriamanitra izany. Ny soratra masina dia milaza fa zava-dehibe amin'i Jehova ny fahafatesan'ny olony masina. Tena zava-dehibe amin'Andriamanitra, tsy misy teny ambara amin'izany. Tsy afaka na te hamono Satana anie mety te hamono anahy isan'andro fa tsy afaka manao an'izany izy. Tsy manana fahefana akasika amin'ny alalan'ny fahafatesany Satana, fa raha misy zany ary raha tsy maintsy hitranga zany dia fantatro fa ny fahefan'Andriamanitra sy ny fiandrianan'Andriamanitra no mamela izany zavatra izany hitranga. Tena raharahan'Andriamanitra ny fahafatesan'ny mpanompony, tena raharahan'Andriamanitra ny fahafatesany zanany. Ka na mety ho corona io, na mety ho lozam-pifamoivoizana io, na mety hoe matory fotsiny dia tsy mifoa, Andriamanitra no manapaka sy madida zany ao anatin'ny fiandrianan'Andriamanitra izany. Tsy fahareseny zany akory. Isika no mety manao karazana interprétation isan-karazany, fa ny tena marina dia Andriamanitra ao anatin'ny fahendreny mahalala ny zavatra rehetra. Raha izay ny safidin'Andriamanitra navelan'izay no hitranga, dia manaiky tsika fa mahalala ny zavatsoa rehetra Andriamanitra. Ary tsy lozo zany akory ho an'ny mpanompon'Andriamanitra. Ninona endrika isehony tsy loza ny fahafatesana, fa marika fa nahavita ny fiasakazahana izy ary dia hiditra ao amin'ny fitsarany handray ny fankasitrahana izay omeny tompo azy. Ho an'ny tompo ny voninahitra akatsika izay fefony zay. Fa hoy ateo hoe mety ho azo pahorintsika, mety ho sahirana, mety manana olana, mety marary, ary mety misy zavatra mitranga azy eo amin'ny fiainantsika. Fa ny mahafinaritra dia ny mahalala hoe ao anatin'ireny zavatra rehetrarehetra mety mifamaofao amin'ny fiainana ireny, izay indraindray mety mangiry-firy ny mandalo azy, mety maharary ny miatrika azy, mety miteraka alahelo, mety miteraka ozy izy tsika hoe tena fahoriana lalina ratra-po any anatytsika any. Fa ny mahafantatra kosa hoe ny Andriamanitsika dia tsara ary mahay mamoaka zavatra tsara ao anatin'ireny zavatsarotra ireny, dia manampy be dia be ny finotsika mba hitraka. Hoy Josefa tamin'ireo rahalany ao amin'ny Genesis 15:12 manao hoe ianareo no ny saina hanisy ratsy ahy, fa Andriamanitra kosa ny saina izany ho soa. Ianareo no ny saina hanisy ratsy ahy, fa Andriamanitra kosa ny saina izany ho soa. Amin'ny dikateny Baiboly Katolika amin'ny teny Malagasy dia izao ny fandikany azy manao hoe ny hanisy ratsy ahy no tao an-tsainareo, fa ny hampisy soa avy amin'izany kosa no tao an-tsain'Andriamanitra. Mahafinaritra zany teny zany ry havana malala. Ny hanisy ratsy ahy no tao an-tsainareo, ny tao an-tsain'ireo rahalahin'i Josefa dia ny hanisy ratsy azy, ny hamotika azy, ny hanimba azy.
Ny ao an-tsain'ny Satana raha mamely anao amin'ny aretiny izy, raha manangana olona hanapotika anao izy, ny raha ohatra ka mampiasa zavatra isan-karazany mety amin'imbana ny finoanao an'Andriamanitra Satana dia zao ny anisy ratsy anao no ao an-tsain'ny Satana. Fa ozy izy kosa ny soratra masina hoe ny ampisy soa avy amin'izany no ao an-tsain'Andriamanitra. Ny ampisy soa avy amin'izany no ao an-tsain'Andriamanitra. Ry havana malala ao amin'ny Tompo. Tsara zany teny zany. Tena mahafinaritra zany teny zany. Andriamanitra zany ny ao am-pony, ny ao an-tsain'Andriamanitra dia izao hamoaka zavatra tsara foana amin'izay zavatra mety misy eo amin'ny fiainantsika. Tena te hampahery anao androany. Tena te hampahery anao ny tenin'Andriamanitra androany. Na inona zavatra mety atrehanao androany, mariny mety tena asan'ny Satana io, mariny mety tena vokatra tafiditra olana ianao, vokatry ny safidy na fanapahan-kevitra diso izay natao, marina fa mety vokatry ny tsy fitandremana na tonga anao tafiditra tao anatin'ny olana, fahaverezam-bola teo amin'ny fandrarana na ny tahaka an'izany. Tsy maninona izany fa ny fahatsaran'Andriamanitra dia izao, Andriamanitra hamoaka zavatra tsara amin'ny alalan'io aty izay lalovanao io. Andriamanitra dia mahay mamoaka zavatra tsara foana ary mahay mampisy vokatra tsara foana. Zava-dehibe zany ry havana malala. Zava-dehibe ny mahafantatra an'izany hoe ny ao an-tsain'Andriamanitra. Marina fa manana olana ahako, marina fa mandalo fasarotana amin'ny fandrarako, marina fa mandalo problème zay, misy fahoriana eo amin'ny fianakaviana na moyavatiana havana akaiky, marina fa mety ao anatin'ny alahelo sy ny sisa. Fa ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ny ampisy soa avy amin'izany no ao an-tsain'Andriamanitra. Mba tena ampaherezo amin'izany anie ny finoanao hoe mba jereo amin'izany fomba fijery zany anie, ampifanatsio amin'izany fomba fijerin'Andriamanitra zany ny fijerinao ny olana mba hanangana ny finoanao ao anatin'izany. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, mahay mampisy soa avy amin'izay zavatsarotra atrehanao ny Andriamanitra ao. Azany nataony tamin'ny Josefa, avy ao amin'ilay fahoriana, avy ao amin'ilay fanandevozana, avy ao amin'ilay tranomaizina noho ny tsy rariny fiampangana tsy rariny sy mifanendrikendrehana no lalana ny tondran'Andriamanitra azy ho eo amin'ny fanapahana sy mifanjakana sy mivoninahitra. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, mila manana fijery tsara, mila manana fijery marina ary mila manana fijery mahitsy ny amin'ireo karazana fitsapana na fizaham-toetra izay mandalo amintsika isika, izay atrehantsika. Mila manana mianatra ny fijerin'Andriamanitra ka manitsy ny fijerintsika hifanitsy amin'izany. Raha azontsika tsara hoe mitondra inona moa ny karazan'ireny zavatra avelan'Andriamanitra hitranga reny, reny fahoriana reny, reny fitsapana reny, reny fizahan-toetra reny, inona moa ny mety ho azo tsika avy amin'ireny dia mino aho fa tena hanampy anao hatoky an'Andriamanitra zany. Voalohany, ny fitsapana, ozy izy Petera tamin'ilay Petera voalohany toko fa 4:12 teo manao hoe azagaga ny amin'ny fizahan-toetra mahamay izay mahazo anareo ho fitsapa toetra. Rehefa mandalo an'ireny karazana fitsapana na fahasahirana an'ireny zany tsika dia ny toetra tsika lalina mihitsy no tsapana. Ny fitsapana mantsy ry havana dia maneho ny toetra ny olona anankiray ary indrindrandrindra maneho ny toetry ny finoana. Ny fitsapana na fizahan-toetra dia mampiseho hoe manahoana ny tena toetry ny finoantsika. Rehefa ao anatin'ny fitsapana, rehefa ao anatin'ny fizahan-toetra no ahafahana mitsapa hoe tena matoky an'Andriamanitra ve isika sa tsy, matanjaka ve ny finoantsika sa malemy. Rehefa mandalo fitsapana, olana, fasahirana na aretintsika dia tena iseho eo hoe morakivy ve isika sa mbola manana fanantenana an'Andriamanitra foana.
ampiasain'Andriamanitra reny karazana fahasahiranany reny mba ahitana hoe tena manana finoana marina ve tsika sa tsy. Tena ahafantaran'Andriamanitra ny any anatin'ny fotsika lalina ny tena marina. Atoko ve sika fa hamonjy antsika Andriamanitra? Hiaro atsika, hanampy atsika, hamonjy atsika, sa hatahotra, sa hitebiteby, sa hamoy fo? Zavatra anankiroa foana tsy maintsy miseho rehefa tena miseho ny olana, rehefa tena miseho ny ady, rehefa tena mitranga ny tafiotra, dia karazana zavatra anankiroa foana miseho. Na atoky an'Andriamanitra na tsy atoky an'Andriamanitra. Tena hibaribary amin'ilay fotoanan'ny fizahan-toetra, hianahana, hisalasala ny amin'Andriamanitra ve isika, sa hijoro atoky an'Andriamanitra? Ry havana malala, ny fampotona hisehoany ny fizahan-toetra, andalovana fahoriana, andalovana ady, hiatrehana zavatsarotra ohatra zao vanim-potoana coronavirus zao ny tena nahitana hoe tena hatraizany tena finoany kristianina n'Andriamanitra, hatraizany tena fahatokiny le zanak'Andriamanitra le rainy. Misy amintsika tena azo tahotra, mangorohoro, tanteraka mihitsy ao anatin'izany fotoanany aretin'izany. Vao mararirary kely dia efa tena tadiavina daholo ty zavatra rehetrarehetra ty, tonga dia nieritreritra lasa lavitra be, na dia kokohatra kely sy gripagripa kely vokatry ny vanim-potoanany ririna zao eto Madagasikara, mangatsika ny andro. Fa vao zavatra kely dia efa mandeha lavitra be ny saina. Ry havana malala, tena maridrefy azontsika andrefesana ny finoantsika reny zavatsarotra zay lalovantsika reny. Ary mety maridrefy koa ahafahan'Andriamanitra mandrefy ny tena fahatokitsika azy le fandalovantsika zavatsarotra. Fa zao tsy hoe akory ny hoe fitsapana izahana toetra, alalana hoe ampiseho hoe manahoana ny finoantsika. Fa zavatra anankiray mahafinaritra koa dia zao, reny karazana fitsapana sy fizahan-toetra reny dia ampiasain'Andriamanitra ho fitaovana ampitomboana sy ampivelarana toetra tsara zay tian'Andriamanitra hananantsika, zay tsy mety tsy ho hananantsika mihitsy raha tsy ny fandalovantsika amin'ny alalan'ireny. Ohatra amin'izany, ozy izy ny ten'Andriamanitra eto, efa fantatrareo izy fa ny fizahan-toetra ny finoanareo dia mahatonga faharetana. Amin'ny dikateny parole de vie, mialatsiny fa handray kely an'izay ihany dia izy manao hoe si votre foi reste solide dans les difficultés, celles-ci vous rendent plus résistant. Si votre foi reste solide, raha mijanona ho matanjaka ny finoanao ao anatin'le zavatsarotra, ao anatin'le olana, ao anatin'le tafiotra, ao anatin'le fitsapana, ao anatin'le fahoriana, ao anatin'ny ady, ka matoky an'Andriamanitra ianao, miorina amin'ny finoana ianao, ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ahatonga anao ho matanjaka kokoa, ahatonga anao ho mahery kokoa isika. Ry havana malala, ny fanontaniana dia zao, ahoana ny mety ahatonga ny finoana hatanjaka? Le hoe solide mantsy dia hoe matanjaka, mba ahafahanao mijoro ao anatin'ny ady, ao anatin'ny olana. Ny tena marina, ny fomba hampatanjahan'Andriamanitra ny finoantsika sy hampivelaran'Andriamanitra ny finoantsika dia amin'ny alalan'ireo le karazana olana, ady, fitsapana, aretina, fahoriana zay mety ho lalovantsika. Raha mijery an'ireo mpanompon'Andriamanitra ao amin'ny Baiboly ianao dia mitanisa, mahita karazana mpanompon'Andriamanitra maro samihafa zay tena nanana finoana, nijoro tamin'ny finoana ary tena natanjaka tamin'ny finoana.
fa ahoana nazahoany ireo mpanompon'andriamanitra eo an'izany finoana zany tsy hoe akory ny hoe vao nandray ny tompo ireo olona reo na vao nanomboka nanompan'andriamanitra ireo dia tonga dia nametrahan'andriamanitra finoana ngezabe tao anatiny tao fa ny tena marina dia izao tamin'ny fiainana izay natrehan'ireny olona reny a dia navelan'andriamanitra izy handalo karazana zavatra maro samihafa, nandalo karazana fahoriana, nandalo karazana fitsapana, nandalo karazana ady maro samihafa, ary tamin'ny alalan'ireny ady izay nylalovan'ireny no nampivelaran'andriamanitra, nampitomboan'andriamanitra ary nampatanjahan'andriamanitra ny finoana. Ndao ny raisitsika fotsiny Davida e. Davida dia izao ny fijoroana vavolombelona nataony ao amin'ny Samuela voalohany toko 7:10 andininy 4:30 ka hatramin'ny 7:30. Rehefa andeha hanatrika ny Goliath Davida teo izy Saoly mpanjaka hoe tsy vitanao ny hiady amin'io lehilahy io fa izy dia efa mpiady hatramin'izay ny ainany. Dia hoy Davida hoe raha ny andro ny ondro indraiky tany an-tsaha hozy izy tany anefitrahako dia izao tonga ny liona sy ny bera dia naka tamin'ny zanak'ondry, ary rehefa naka ny zanak'ondry dia teny ambavany aho ka niodina mely ary eo dia nasiko ary matiko. Ny liona sy ny bera samy novonon'ny mpanomponao, ary io Filistina tsy mifora io koa dia ho tahaka ny anankiray amin'ireny. Ary zao no ambarany eo amin'ny 7:10 manao hoe Andriamanitra izay namonjy ahy tamin'ny tanany liona sy ny bera no amonjy ahy io amin'ny tanany io Filistina tsy mifora io. Asa raha azonao tsara ny tantara. Tsy tonga dia Goliata zany no ady voalohany natrehan'i Davida aloha, fa nanatrika ny liona izy, nanatrika ny bera izy ny orsy. Fa ny fanatrehan'i Davida nyreo fahavalo ireo ny liona ny bera no nanomana anazy anana finoana hiatrehana ny Goliata. Riavana malala le finoany Davida sy fahatokiny Davida an'Andriamanitra hoe afaka andresy an'i Goliath izy, afaka hiady amin'ny Goliath izy, ary andresy izy, ary ahafaty an'i Goliath izy. Le finoany Davida sy fahatokinan'i Davida an'Andriamanitra dia tsy avy aiza akory fa efa novelarin'Andriamanitra, efa nambolen'Andriamanitra, efa finoana nampitomboan'Andriamanitra tao anatin'i Davida raha namonjy azy tamin'ny alalan'ireo ady andao atao hoe mbola ny liona mbola kely noho Goliata, ny bera mbola kely noho Goliata, fa le ady ny lalovan'i Davida tany aloha no nahatonga ny finoany natanjaka sy natoky nahafahany niatrika ny Goliata. Nampitombo ny finoany Davida ny ady efa ny lalovany. Riavana malala, rehefa mampandalo ady anao Andriamanitra, rehefa mampandalo fizahan-toetra anao Andriamanitra, rehefa mamamela anao tena hosedraina mafy Andriamanitra dia izao no tena marina, dia izao mampitombo ny finoanao Andriamanitra, mampahery ny finoanao Andriamanitra, manatanjaka ny finoanao Andriamanitra mba hahatonga anao manatrika an'izao fiainan'izao ho mpandresy hatrany. Rehefa minitsika dia hitan'Andriamanitra miasa, ary rehefa mahita an'Andriamanitra miasa tsika dia hitombo finoana, dia mihodina ohatr' izany foana io. Rehefa mino ianao dia mahita an'Andriamanitra miasa sy mamonjy sy manafaka sy mitasy manasitrana, ary rehefa mandray fanasitrana ianao, mandray vahaolana ianao, mandray mahita famonjena ianao, mitombo ny finoanao an'Andriamanitra. Riavana malala, izany mahatonga ny soratra masina amin'ny teny hoe ataovy fifaliana raha mandalo fizahan-toetra anao. Raha takatrao mihitsy zany hoe zao za ady sarotra lalovako zao anie, tsy nomen'Andriamanitra zao ahapotika, tsy avelan'Andriamanitra hitrango zao satria asany devoly naloza, satria zao tsika mahavitra ny hoe mialatsiny amin'ny teny frantsay sublimentsika loatra ny devoly, ohatrany averintsika hoe tena avy aminy. Fa rehefa nandroka impino moa tsika fa tsy niala le izy, mety misy dikany mihitsy anie zany, mety misy zavatra tian'Andriamanitra lefa zany hoe afaka esoriko zao dia zao fa raha mbola avelako eo io mbola misy tanjona tsaratsara kokoa no izy afaka. Riavana malala, tian'Andriamanitra isa kokoa ny voninahiny. Mety tsy tena hita anie ny asan'Andriamanitra raha
avy hatrany dia nyvonon'Andriamanitra ny afo tao anatin'ny ny afon'le lafaoro fa tsy navelana antsika tao izy telo lafa tonga dia hoe navelan'Andriamanitra tsy nirehatra mihitsy le lafaoro. Mety tsy dia tena hita ny voninahitry'Andriamanitra fa navelan'Andriamanitra mihitsy hoe nampiretina ny lafaoro, nafanaina impito avy eny amin'ny mahazatra dia naseho an'Andriamanitra mibaribary tamin'ny fomba tena mampitolagaga feno voninahitra hoe Andriamanitra mahery noho ny afo izy. Namonjy ny Satrakasy Mesakary Abednego napiaiky volana na ny mpanjaka azy fa tsy misy Andriamanitra afa-tsy ny Andriamanitra izy telo mirahalahy reo. Ry havana malala, tena mora solution mora, tena mora amin'Andriamanitra mihitsy niaro anao tsy ho tafiditra tao anatin'ny olana, niaro anao tsy hoarany aretina nanova ny fizotrany tantara ka tsy nisy mifahoriana fa misy zavatra hitan'Andriamanitra hoe tao amin'ny fahendren'Andriamanitra, tao amin'ny fahatsara'Andriamanitra, tao amin'ny fiandrianan'Andriamanitra sy ny fahefany nahita Andriamanitra fa misy zavatra tsara kokoa, misy voninahitra bebe kokoa, mbola tia ny ampahitana anao, tia ny asana eo amin'ny fiainanao. Ry havana malala amin'ny tompo, aza kivy raha mandalo ady, aza kivy raha mandalo olana, aza kivy raha mandalo zava-tsarotra, aza kivy ao anatiny zao ady zao fa mibanjina an'Andriamanitra, matokia an'Andriamanitra fa ny ampisoa avy amin'izany no ao an-tsain'Andriamanitra sy ao am-pon'Andriamanitra. Ary tadidio fa rehefa ao anatiny ady ianao dia tsara ho foany reto teny fikasana mahafinaritra reto fotsiny no nitsogaina fa be dia be ao anatiny ady maty fianao, ao anatiny ady sarotra. Ho Jesosy ao amin'ny Jaona 4:7-7 manao hoe tsy hamela anareo kamboty aho, ankaty aminareo aho. Ary tsy indriny zany ao amin'ny Hébreu 3:10-15 tapany fara manao hoe zaho tsy andao anao na afoy anao akory. Ary isika rehetra afaka hiteny takany apôstôly Paoly manao hoe isaorana ny Andriamanitra izay mitondra ny mandrakariva ao amin'ny Kristy toy ny fanao an'izay avy nandresy ka dia hampahalalana ny antony ny fahalalana azy eny tontolo eny izahay. Korintana 2:2-4 isaorana ny Andriamanitra izay mitondra ny mandrakariva ao amin'ny Kristy tahaka ny fanao an'izay avy mandresy. Inona moa ny dikan'ilay hoe fanao an'ilay avy mandresy? Nisy fomba fanao taloha, misy fomba fanao taloha tany amin'ny vanim-potoanany Baiboly tany, rehefa avy manafika ny miaramila, avy manafika ny tafika, dia rehefa miverina avy any anady izy, indrindra fa ny tafika Romanina moa zany nisy tamin'izany fotoana izany, rehefa tonga ao Roma izy na miverina avy any an-taninady dia izao fen'olona mandalo an'ny lalana lehibe tahaka ireny hoe avenue reny, tahaka ireny boulevard reny, dia fen'olona amin'ny andiny loha, dia le miaramila avy manafika mandalo eo ampovoany ary dia ny olona rehetra mioby azy sy mankalaza azy eny amin'ny sisiny. Le miaramila avy manafika miaraka amin'le babo be dia be izay vokatra azo ny tany amin'ny ady. Tena ambonahitra zany le hoe mitondra antsika mandrakariva toy ny fanao an'izay avy mandresy Kristy. Ry havana malala, zany ny fanantenana, zany ny saringeza be hipetraka ao anatin'ny fotsika. Mandalo ady ianao androany, mandalo problème ianao androany, maizina io androany, fa izao hitondra anao tahaka ny fanao an'izay avy nandresy ane Jesosy Kristy tompo dia ampaherezo ny fonao. Aza manaiky kivy ao anatiny ady, aza manimba heritreritra fa mpanandrifio amin'ny fijerin'Andriamanitra amin'ny fijerinao, ny fisainanao dia iovany ny fandraisanao sy ny fijerinao an'izao ady zao. Ahatonga anao rehefa vita le ady rehefa mivoaka tsika atanjaka kokoa ny finoanao ary mahery kokoa ny fahatokinao an'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra hivavaka isika tompoko. Raha eo misotranao izay no ny fahasoavanao sy ny fahatsaranao. Nafahanay nandray ny teninao indray tamin'ity androany ity. Marina foana ny teny hoe manana hevitra heverana anay ianao dia hevitra hitondra fiadanana. Marina ny teninao fa ianao dia miasa amin'ny zavatra rehetra mba hahasoa izay rehetra tianao. Miasa ianao na dia ao anatin'ny olana aza, miasa ianao amin'ny alalan'ireny ady fitsapana, ny aretina mety atrehanay miatra aminay, lalovanay reny, fa miasa ao anatin'ireny ianao mba hahasoa anay. Mangataka aminao tompo, aoka tena hiasa ny fanahinao, tena hiasa ny fanahinao masina ao anatiny zao vanim-potoana izao, ao anatiny tsiraray avy izay nandray ny teny. Indraindray tokoa mantsy rehefa ao anatiny tafitro izahay,
rehefa ao anatin'ny ady sarotra izay, rehefa ao anatin'ny zavatra mafy sy manahiranyzay dia sarotra aminay ny miaina, sarotra aminay ny mandray ny teninao sy mandray ny feo anao. Fa izany no angatahanay androany. Aokenao fanay masino tena amangy ny tsiraray avy ka andre ny feo anao ane izahay, na ao anatin'ny tafiotra mafy indrindra azy, na ao anatin'ny ady tena sarotra azy, na ao anatin'ny aizina mikitroka indrindra azy, ampandrenesy ny feo anao amin'ny alalan'izany teninao zany tsiraray avy. Dia ovay ny fijerinay, ovay ny fisainanay, ovay ny finoanay, avaozy ny finoanay, ampatan'izao ny finoanay. Ampio zahay Tompo, mba tsy hamotika anay ane zao ady lalovan'izao, mba tsy hamotika anay ny fizetrany, mba tsy hamotika ny olona tsiraray avy zay mandray an'izao afatra zao ny fizahan-toetra zay mahazo azy, fa tena hisy fanasitranana, hisy fampaherezana, hisy famangina manokana ahidinao amin'ny fiainan'ny tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ho tahinane ny vahoakanao Tompo, ho tahinane ny zanakao tsiraray avy zay mandre an'izao teny zao, dia aokapaheranay hatrany, hanohananay hatrany ny fanainao masina, hamokanay amin'ny taka ny fanaovana zay avy nandresy tokoa ianao, hampandresy anay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo ianao amin'izao ady zao, ka hampisy soa tokoa avy amin'izany ady zany ane ianao Tompo eo amin'ny fiainan'ny tsiraray avy. Dia ho tahinane ny vahoakanao Tompo zay mandre ny teny tsofina rano, mba ho marina amin'ny tsiraray avy tokoa ane ny teninao, fa ianao dia Andriamanitra tsara ary Andriamanitra mpanao ny tsara. Dia mangataka aminao ho an'izay rehetra zanakao miaraka miaino mandray an'izao teninao zao, Tompo malalo, ianao aneha atateraka amin'izy ireo koa zay nataonao tamin'ny Mosesy mpanomponao hoe hampandalo ny fahatsarako rehetra eo aminao ao. Dia tena amin'ity herinandro vaovao zay atrehanay ty, amin'izao herinandro vaovao vao misokatra ho diavinay, dia tena hampandalo ny fahatsaranao rehetra amin'ny fiainany tsiraray avy ianao, ary dia ho tonononao eo aminay reo anaranao Andriamanitra. Ianao no Jehovah Shalom, ianao lay Jehovah fiadanana, hanome fiadanam-po, hanome fitsaharana, hanome fahatonina ho an'ny tsiraray avy ane ianao anatin'ny ady, ao anatin'ny tafiotra. Ianao lay Jehovah Rafa, Jehovah mahasitrana, dia tena hanasitrana zay ao anatin'ny tsy fahasalamana tokoa ane ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, hanangana zay ao anatin'ny aretiny ianao, hanasitrana ianao Tompo, hiaro amin'ny arety mandozy ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Ianao lay Jehovah Nisy, ianao lay Andriamanitra fanevanay, miaraka aminay ao anatin'ny ady ianao, ao anatin'ny miaraka aminay ary tsy mandao anay ianao, fa miaraka aminay ao anatin'ny ady zay atrehany, ary dia hampandresy anay ao anatin'izany ady zany. Ianao lay Jehovah Sama, ianao anay lay Andriamanitra ho eo mandrakariva, akaiky mandrakariva, hiaraka aminay naizanaiza le anay niny nataonay, ho ao anatin'ny tokantrano tsiraray avy ane ianao Jehovah Andriamanitra tsy toa, ho ao anatin'ny sambokely ny fiainan'ny tsiraray avy ianao, ao anatin'ny fandraharana, ao anatin'ny asa fitadiavam-bola, ao anatin'ny tokantrano sy ny ankonana, ho ao anatina ianenao amin'ny alalan'ny fanahanao. Ho tanterahanao zany teninao zany, ry Andriamanitra tsara indrindra o, ianao lay Andriamanitra mandrakizay. Aoka ho anao rery ny voninahitra, ho anao rery ny fitahina, ary ho amin'ny vahoakanao kosa ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo, misaotra indrindra raha io. Hanome mihoatra noho izay nangatahanay ianao, anao mihoatra noho izay nirinay ianao, satria be fitiavana loatra ianao Tompo. Dia ataovy matoky anao ny fonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra ary havana malala, misaotra an'Andriamanitra lehibe isika afaka ny fampiasana ny tenin'Andriamanitra teto, ary dia misaotra anao koa zay niombo-po, niombona fanahy, niaraka nandray an'izany tenin'Andriamanitra izany. Matokia an'Andriamanitra, matokia an'Andriamanitra, ny ao am-pon'Andriamanitra sy ny ao an-tsain'Andriamanitra dia ny ampisy soa avy amin'ireny zavatra rehetra izay mitranga ireny. Rehefa miolona amin'izany ny finoanao dia mahay mandray amin'ny fisaorana, mahay mandray amin'ny fahatoniana, ary mahay miatrika amin'ny fahatokiana
ny zavatra rehetra zay atreana amin'ny fiainanao, mahereza indrindra amin'ny fampahereza amin'ny fanahy masina mandehana aza matahotra fa mombanao Jehovah Andriamanitra ao amin'izay rehetra ataonao, amin'izay rehetra kasainao mombanao any tanan'Andriamanitra, ampandraisanao any izy. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Mijuruku na wanatini adi sarutra ande alti ureraka nyerina manuana nifana ina utumko vitarikia Amidina iakatra tunivuru maeri mianjana watumpo kaamru sweria wamina amina nifinuku katia Mizuruku na wanatinya di sarutra amina nifinuku katiata ucha fayana mizuruku na wanatinya di sarutra ande alti ureraka nyerina manuana nifana ina tumpo mitarikai matukiau anidina iakatra tunivuru maeri mianjana watumpo kaamru sweria wamina ande alti ureraka nyerina manuanai nifana ina utumpo mitarikai matukiau amidina iakatra tunivuru maeri mianjana watumpo kaamru sweria wamina ande alti ureraka nyerina manuanai nifana ina utumpo mitarikai matukiau amidina iakatra
让天。